Ohatrin'ny isan'andro ny laninao amin'ny fitaterana tamin'ny taona 2024 ary ohatrinona izany amin'izao. Valonjato isan'andro isan-taona dia rehefa mitikina bus foana dia agny amin'ny efatralina 25 000 isan'andro zany. Mandany 5 000 foana. Mety malany efatra arivo isan'andro ve? 10 000 par jour. Rehefa mitotoana aty dia mahalany 5 000 aloha. Arivo, efa arivo isan'andro, ohatr'izay zany. Miakatra kely eo amin'ny miakatra eo amin'ny avy zany. 10 000 par jour. Tonga satria frais efa niakatra be amin'izao fotoana. Raha bus aloha mety mandany 10 000 par jour eo zany za raha toka mandeha any amin'ny ville. Tamin'ity zany niakakakatra kokoa fa tamin'ny hetoana izy latsaka an'izay. 10 000 par jour. Roy aligny angamba za mahalagny za mandeha. Arivo sy roy aligny. 5 000. Arivo. Arivo mandeha feny arivo valery eto ny tegna fa 15 000. 5 000 isan'andro. Mbola mitovy foa. Dimanjato yen. Amin'izao dia dimanjato yen koa. Arivo isan'andro. Izy amin'izao mbola mitovy amin'ny arivo. Arivo isan'andro zegny naniky tamin'ny 2016. Izy amin'izao mbola tsy niova. Malany dimanjato mandraigny, dimanjato ariva, 5 000 zegny lany. Izy amin'izao koa karaha zegny. Inona no fitaovam-pitaterana fampiasanao isan'andro? Mandeha bus dia ndraikindraiky zany le parabole 4 heures dia mandeha ongotra. Mandeha bajaty. Mandeha bajaty no malaky. Bus aloha no andehanako. Bajaty fa matetiky fampiasako fa satria bus fogna fondramako bus. Mandeha bus. Bajaty. Bisikilety. Moto. Mandeha poussé. Taxi-brousse. Moto. Taxi-brousse. Taxi-brousse. Pousse-pousse. Pousse-pousse. Push fa. Pousse-pousse ide. Push le tegna fiampiasako isan'andro. Pousse-pousse. Mandry ve ny sainao rehefa mandeha taxi-brousse mahakasika ny loza? Tsy mandry saina. Efa maro zany mpamitaka. Taxi-brousse regny zany efa misy olona zany mahavita mamitaka amin'ireny tondrany amin'ny coin dia mahavita mamotika tanteraka ny fiainan'olona zany. Tsy milamina. Tsy mandra saina ka fa tsy maintsy lalana moa koa. Ka lalana dia tsy maintsy misy fanana kisy damage. Za aloha miayay amin'ny presque benene zany le dahalo misy ayay. Tsy maintsy mandry le saina ka fa hoe raha mandeha lavitra izy mety amin'ny resaka le chauffeur aloha le frimirimo le chauffeur be. Tsy dia mandry loatra satria izao tsy dia mandry fahalemana ny tanàna. Ya, mandry saigna. Tsy dia mandry loatra zany seko satria lalana zegny mahay ratsy kodiakodiadiao tahotra le accident zegny. Mandry. Matao. Ndraikindraiky matahotaho. Tsy mila saina ratsy lalana. Tsy ohatran'ny mandry loatra le saigny satria fô le lalana moa somary ratsy mandeha any. Tsy dia mandry loatra satria lalana moa ratsy. Tsy dia mandry tsara. Tsy mandry ny saigny mandeha taxi-brousse satria lalambe moa tsy ratsiratsy kele. Tsy mandry tsara raha mandeha fô tsy mandry. Ampy ve ny fitaovam-pitaterana raha ny hevitrao? Tena tsy ampy mihitsy ny fitaovana. Ampy. Satria le maro. Ny fitaovana eto Madagasikara tsy ampy. Tsy ampy. Tsy ampy aloha raha mpitana aminay avy any Ambato dia tsy ampy le izy. Izy aloha tena ampy. Hitako hoe ampy zany. Ampy betsaka fa eo amin'ilay vakansa ohatra zao dia izay hoe matetika eo no somary misy latsadatsaky kely zany. Amin'izao le bajaty aloha tena maro be le effectif fa le hoe amin'ny bus zany ohatran'izay trano zao mandeha miandry zany dia maro be zany le tsy dia mahatratra le ara zany zay le mandeha bus. Ie, ampy ka. Tsy ampy matetiky mibetsaka be zegny ny olo tavela amin'ny aligny andro tsy maintsy tomobily. Hatrizay lo azo lazaigny ampy. Tsy ampy. Tsy ampy tsara. Raha misy fotoagna mampijaly ka tegna misy tanimboana regny mekameka regny dia mijaly be mandeha. Tsy ampy. Mbola tsy ampy. Tsy ampy. Raha ny avanandro izy ampy. Mety ao fenerivo aloha ampy. Na dia ny tomobily azo indraindray tsy mahazo pasazy. Tegna ampy tsara. Fa amin'ny antanambe to izy ampy fô amin'ny lalagna mangaramoron-drano izy tsy ampy fa mifanorentsiny karaha sardigny olo agnaty tomobily. Tsy ampy. Mifanorentsiny karaha ino koa fa mandeha. Isan-kerinandro eto Madmasy, miteny ianao miteny sika.